eny avy tonga ny fotoana amin'ny enina orakatoka zao nomboka ty conférence ezaka espérance 2019 zay karakarain'ny fédération na misy atsika fédération na France Nord ary isika eto amin'ny fiangonana malagasy dia mandray anjara amin'izany ka nomboka androany atsika fa efatra ny volana mai rapitso amin'ny herin'ny androany 11 mai ary amin'ny faranana amin'ny herin'lady 14 mai dia efa manamboatra programma zany tsika ny amin'izay weekendy anankiroa zay hiara hitsangana sika anao ny hira fanevany ity iaraka hivavaka isika andriamanitra rainay izay ny an-danitra jesosy zanaka fanay masina mbola miantso anay ianao satria be fitiavana miantso anay ianao satria tia hamonjy anay koa ankehitriny andriamanitro raha ihay miafatra avy aminao na ny eto an-toerana na ireo manaraka an'izao fandarana izao amin'ny internet dia mba hombany fahasoavanao anie ny tsirairay avy aoka eno ny feonao manokana ny tsirairay avy satria ny feonao Jehova no tianay hoeno satria ianao dia mamelombelona ianao dia manome fanantenana ianao dia manavitra ianao dia manafaka ianao dia manala ny geja ianao dia manasitrana dia andray izany izahay Jehova ka dia apetraka tanteraka eo ampelantananao izao fotoana iarahanay aminao izao
amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Eny ary manolotra fiarabana ho antsika rehetra izay volanina eto ny tenako izay misolo tena ny fiangonana adventiste malagasy eto Saint-Cloud. Miaraba antsika satria nahoana notahin'Andriamanitra sika matoa tafavoreto matoa tonga eto na dia teo aza ny avandra izay misy dia tsisy dia tonga eto ihany tsika no ny fitahian'ny tompo ka dia fifaliana ho ahy no miaraba atsika rehetra. Manaraka izany miaraba ireo izay nasaintsika ka tonga manotrona antsika ary anaraka izao famelabelaran-kevitra izao izay ataon'ny pasteur izay hoe iza moa zany pasteur fa rehefa avy eo fantarintsika momba azy ary mirahasoa ho antsika ny fitahian'Andriamanitra anie ho amintsika tsirairay avy ary ahazo izay tena sahaza ho antsika sika indrindra sahaza amin'ny ara-panahy. Amen. Hotoizantsika ny fotoana aheno hira anakenina sika izao mialohan'ny hitondran'ny pasteur ny famelabelarany dia aheno hira anakenina sika ifanesy eto ny kely indrindra izay atao hoe Maranatha Junior eto amin'ny fiangonantsika, avy eo ny tanora chorale des jeunes ary avy eo ny lehibe dia ny chorale Maranatha. Manainga ny ankizy avy hatrany chorale Maranatha Junior zany hanao ny hira izay fanomaniny.
dans la nuit. Mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. J'éclaire tout homme en venant dans ce monde. Je suis la lumière du monde. J'éclaire tout homme en venant dans ce monde. Je suis la lumière du monde. J'éclaire tout homme en venant dans ce monde. Je suis la lumière du monde. J'éclaire tout homme en venant dans ce monde. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be sing when the evening comes. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Lord, I'll worship your Thank you.
Araka ny hitantsika eny amin'ny tsipirindrina voasoratra eo hoe fiangonana adventiste la Salle Saint-Cloud fandalinana ny tenin'Andriamanitra anjely 3 mitondra hafatra miatra manaina ho anao. Io loha hevitra lehibe zay hoentina amintsika mandritra ny herinandro efatr'andro. Ka izao mety manitikitika saintsika hoe izy ara no hitondra an'io loha hevitra efatra ireo. Mahafaly ahy ny manolotra antsika ny ray aman-dreny pasteur izay hitondra ny hafatra mandritra ireo efatr'andro ireo dia manasasa sika hitsarana alohan'ny nolorantsika ny momba azy ho antsika mba hahafantarantsika misimisy kokoa ny momba azy. Tsy mipetraka ianao eo ihany mitodika any dia ho vakitsika zay izy no nanao an'ity zavatsy ity mamaky fotsiny manasantsika ieno. Ny anarany dia pasteur Samuel Ravonjiavelo. Manambady tokana izy angatahana ilay vadiny tokana mba hitsangana. Madame Fredine dia misy ny zanany moa eo akaikiny eo afaka mitsangana koa izy ny anankiray tsy eo fa eo zany dia mitsangana. Ireo zany ny fianakavian'ny pasteur Ravonjiavelo Samuel izay miaraka amintsika eto. Ny zafiny dia anankidimy. Teraka tany Ambohimanga kely izy ary nianatra tao amin'ny collège adventiste Soamanandrany, lycée Zizi Rabeavelo ho an'izay malala izany, ary nianatra tao amin'ny université de Madagascar faculté de droit. Nanao étude théologique koa izy tao amin'ny faculté adventiste de théologie Phoenix Île Maurice, tao amin'ny faculté adventiste de théologie Collonges sous Salève aty France io, université adventiste Babcock à Nigeria. Ary nanao stage pastoral tany Majunga sy Befandriana Nord. Pasteur tao Antsirabe, Manjakaray, francophone Ambojatovo, Mantsoa ny tenany. Ary directeur ny JC directeur ny jeunesse adventiste sy ny évangélisation tao fédération Madagascar centre anany FMC zany. Avy eo dia président zany FMC zany izy. Ary tonga secrétaire l'Union de l'Océan Indien. Avy eo izy dia président fédération de l'île Maurice, président l'Union de l'Océan Indien, directeur de l'évangélisation fédération Maurice. Ary efa zany dia nikopa-kelatra ny pastoratsika nakaty France ka lasa pasteur ny fédération France Nord izy tao Evry sy tao Fontainebleau. Ary nanomboka ny taona 2016 2016 dia pasteur ka hatramin'izao zany dia pasteur ao Rouen izy, Dieppe ary Fécamp. Ka dia zay zany mombamomba pasteur zay ny atsipiriany amin'ny fiainany hatramin'izao. Fa dia ho tantarainy eo manomboka izao zany izay azo ny ambara amintsika momba ny hafatra ny anjely 3 ka dia omenanao pasteur ny fitenenana.
Riava malala fa le miarabantsika rehetra amin'ity folakandro ny asabotsy fa efatry ny volana me ity. Azo antoka fa tsy vokatry ny kisendrasendra ny maheto atsika. Nafinaritra ny ainy ny ankizy, ny tanora ary ny chorale ny lehibe teo tena manandratra ny fanahy mihitsy. Ary tonga amin'le obolona malagasy hoe pampangolahy anaty katsaka ka zay mivoaka ray babany avokoa. Satria tena nafinaritra ny hira rehetra teo ary dia misaotra azy ireo isika. Tsy kisendrasendra ho any fahatongavantsika eto fa misy fikasan'Andriamanitra ao ho an'ny fiainantsika tsiraray avy. Azy indrindra no voalaza ao amin'ny bokin'ny mpaminany Jeremia toko fa 7:20 andiny fa 1:10 zay hitantsika eo amin'ny écran eo. Hoy Jehova hoe zaho mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo inona ny voasoratra eo fanantenana ny amin'ny farany. Te hanome fanantenana antsika Andriamanitra, zany no hevitra heverany antsika. Tsorona avy hatrany ry havana fa ity lohahevitra nofiditsika ity, le hoe anjely 3 mitondra 4 miatra amanaina ho anao, dia 4 avy eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Andalina ny 4 ny tompo ao amin'ny toko vitsy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy zany isika eto inefatra miantoana. Androany rampitso amin'ny herin'ny androany, amin'ny herin'ny rampitso araky ny fahafantatsika raha teo. Vao misokatra io bokin'ny Apokalipsy io dia izao ny teny fampanantenana ho an'ny mpamaky ao amin'ny Apokalipsy toko 2 andiny 7 no misy an'izany teny zany. Vao misokatra mihitsy sambatra zay mamaky sy ny miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina inona zay voasoratra ao anatiny fa antomotra ny andro. Ny filamatra apetraky ny mpanoratra ny bokin'ny Apokalipsy amintsika eto dia 3 sosona. Voalohany hitantsika eo mamaky, dia avy eo maninona miaino, tsy mijanona eo fa inona toyiny mitandrina izay voasoratra ao anatiny. Ary ny antony dia ambara eo koa hoe antomotra ny andro. Mbola hitantsika eo miandalana eo zany hoe andro efa antomotra izany. Tsara ny mamaky ary ny mamaky moa dia mahafantatra zay voasoratra. Ilaina ny miaino, zany hoe mahafantatra zay tiany mpanoratra holazaina, fa zava-dehibe ny mitandrina, zany hoe mankatoa zay voasoratra ao anatin'izany teny izany. Ary ambaran'ny mpanoratra eto hoe sambatra zay manao an'izany. Sambatra. Tianao ve ny ho sambatra? Voalaza ny bokin'ny Apokalipsy hoe sambatra zay mamaky, miaino ary mitandrina ny voasoratra ao amin'ity boky ity satria antomotra ny andro. Araba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Finaritra ny mampiasa izany fiarabana izany satria anomboka isika izao ankehitriny. Araky ny fandinian'ny mpikarokary dia mizara 3 ny bokin'ny Apokalipsy iray manontolo. Misy aloha ny teny fampidirana, zany hoe Apokalipsy toko 1 io. Avy eo misy ny fizarana voalohany dia Apokalipsy toko 2 ka hatramin'ny Apokalipsy toko 12. Fizarana faharoa dia Apokalipsy toko 13 sy 14. Ary fizarana fahatelo sady farany dia Apokalipsy toko 15 ka hatramin'ny Apokalipsy toko 12 andiny 5
ary avy eo moa dia misy teny famaranana na conclusion apokalypsy toko faharoa ambyroapolo andininy fahaenina ka hatramin'ny raiky ambyroapolo ka ny fandalinana zay ataontsika eto a Saint-Cloud mandritr'ireo efatrandro ireo a dia tsy inona fa ilay fizarana faharoa zany hoe ny toko fahatelo amby folo sy faha efatra ambin'ny folo ihany melohan'ny diratsika anefa amin'ny toko fahatelo amby folo sy efatra amby folo dia tsara ho fantatra ihany a tsara fitinina ihany zay voalaza ao amin'ny toko faharoa amby folo dia avy eo koa ny toko fahatelo amby folo ao amin'ny apokalypsy toko faharoa amby folo no ahitanareo hery roa lehibe mifanandrina ny voalohany a famitina manataontsika satria tsy andalina ny toko faharoa amby folo tsika voalohany dia ilay vehivavy mitafo masoandro iza moa vehivavy mitafo masoandro io ao amin'ny baiboly a ny vehivavy dia mampiseho ny vahoaka an'Andriamanitra zay miandany amin'Andriamanitra ny vehivavy dia mampiseho ny fiangonana voalaza hoe mitafo masoandro izy ny masoandro araky ny hita ao amin'ny Malaki toko fahatelo andiva raiky amby roapolo a dia mampiseho an'i Jesosy Kristy ilay masoandro ny fahamarinana iza zany ilay vehivavy mitafo masoandro ny vehivavy dia fiangonana ary ilay masoandro dia Jesosy Kristy ny hery faharoa ao amin'ny boky ny apokalypsia dia voalaza fa ilay dragona mena lehibe ohatran'ny vao miainga dia ohatran'ny hoe tsy mifandanja vehivavy a kilany a ary azy amin'ny ilany dragona mena lehibe araka voalaza ao amin'ny apokalypsy toko faharoa andininy fahasivy a zay ovakitsika hoe de iza io dragona io ary nazera ilay dragona dia ilay mena rana ela zay atao hoe iza devoly sy satana zay mamitaka izao tontolo izao nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia ahoana niaraka nazera taminy apokalypsy toko faharoa amby folo io a dia mampatsiaro atsika ny nendoany ny ratsy l'origine du mal ny nendoany ny fikomiany satana Lucifera no anarany tamin'izany tany an-danitra no niseho zany fikomiana izany resy izy tany ary tsy nisy toerana ho azy intsony tany araka voalaza amin'ny toko faharoa amby folo io a tsy nisy toerana ho azy intsony tany ary voalaza fa hoe nazera izy nazera dia milaza fa ny toerana tiany amaharana rehefa voazera izy a dia indrisy fa ny planeta tany rehefa voaroka avy tany an-danitra izy zany dia ny planeta tany ny toerana tiany amaharana teto tany zany a ilay dragona zay antsoina koa izy hoe mena rana ela araka ny hitantsika eo dia namitaka ny taranak'olombelona izy indrisy moa fa lavo tahaka an'ireo ampatelo ny anjely hita ao amin'ny toko faharoa amby folo koa fa ny ampatelo ny anjely un tiers tany an-danitra ane ka nanaraka ny Lucifera tamin'ny fikomiana izay nataony Adamaseva dia lavo zany hoe tsy nitoetra ho matoky tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo nisy teny lazain'Andriamanitra dia tsy natoky izy a fa ny tenin'ilay mena rana na ilay dragona no narahany tao amin'ny Saedena tiako nefa milaza aminareo ry havana fa no ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy navelany ho very sy ho viravirain'ilay dragona ny olombelona isika izany fa namolavola drafitra izy hamonjena ny olombelona ary hitantsika avy hatrany eo amin'ny Genesis toko fahatelo izany planin'Andriamanitra izany Genesis toko fahatelo andiny fa 10 raha voalavo ny olombelona lavo n'ilay mena rana dia io ny filazana sahady ny planina hamonjen'Andriamanitra ny taranak'olombelona dia zao ary a ny voasoratra eo tiako milaza aminareo fa ny mena rana no nitenenan'Andriamanitra tamin'io ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy dia ny taranakao sy ny taranany
izy hanoritoro ny lohanao ary anao kosa hanoritoro ny ombelady tongony. Ny menarana ry havana, satana izany. Ny taranaky ny menarana voalaza eto dia tsy iza fa ireo fitaovana rehetra, fahefana rehetra, zany ny taranaky ny menarana. Zay fahefana rehetra mety manaiky eo ampiasainy anapotika ny vehivavy, zany hoe ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny tanjona kendreny dia ny ampandamoka ny planin'Andriamanitra hanavotana ny taranak'olombelona. Hitantsika eo ambony io ma ny tanjona kendren'Andriamanitra kosa dia ninona? Ny hamonjy anao, ny hamonjy ahy. Ny vehivavy tsy iza moa fa ny fiangonana. Le hoe ny vehivavy ampifandravesika ianao sy ny vehivavy dia fiangonan'Andriamanitra. Ary ny taranaky ny vehivavy kosa dia izy satria voalaza eo hoe ny taranakao sy ny taranany. Ny taranany dia ny taranaky ny vehivavy. Iza ny taranaky ny vehivavy? Galatiana 4:1-4. Baiboly mantsy dia ny baiboly ihany manazava amin'ny baiboly. Iza ilay taranaky ny vehivavy? Rehefa tonga ny fotoan'andro dia ny ran'Andriamanitra izy, ny zanany nateraky ny vehivavy. Iza io ry havana? Tsy iza io fa Jesosy Kristy. Rehefa tonga ny fotoan'andro, ny planin'Andriamanitra dia mandeha araky ny fotoana efa voafetra amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ary tiako nolaza amintsika fa ny bokin'ny Apokalipsy dia mamitona ny tantaran'ny ady, ny fanaovan'ny Satana tamin'i Jesosy sy ny fiangonana nandritry ny taonjato ny fandimby. Ndray androany angamba dia mbola hiaraka eto sika andinika bebe koa ny bokin'ny Apokalipsy iray manontolo fa ampahany ihany no hiarahantsika mandinika eto. Nangotraka ny ady, zany hoe misy hery roa mifanandra zany, mangotraka ny ady fa tsy hoe kilalao zany. Azao voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12, ny 12. Ary noho izany mifalia ry lanitra, azafady tsy naitra fa hoe lanitra sy anareo zay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria nahoana? Fantany fa kely sisa ny andro. Tadio fa voalazantsika teo fa ny taranaky vehivavy no anoritoro ny lohan'ilay menarana. Ahoana moa zany hoe torotoro zany ny lohany? Faty zany ho tapitra ny ainy, zany hoe ho resy izy. Tiako milaza amintsika ry havana eto amin'ity andro an'io ty, fa amin'io ady fanaovan'ny menarana sy Jesosy io dia ho resy ilay menarana, ho resy ny devoly. Zay dia vaovao tsara izay. Kely sisa ny andro no voalaza eto. Kanefa tonga amin'ny fiteny malagasy hoe mandrovy-tsia izy. Efa ho faty ihany hoe lebolina malagasy dia aleo mandrovy-tsia. Zany hoe manao zay azony atao izy mbola hanohy ny asa ratsiny fanapotehana ihany. Manaraka zany dia inona kosa ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 13. Satria votoato ny anarantsika mantsy 14 fa famitinana 17 fotsiny. Amin'ny Apokalipsy 13 dia ahitana bibidia anankiroa. Amin'ny teny frantsay izy ataony hoe bête. Bibidia anankiroa izay tsy iza fa fitaovana anankiroa, fahefana lehibe anankiroa eto an-tany irahan'ilay dragona, ampiasain'ilay dragona. Ilay bibidia voalohany dia voalaza fa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ndray androany dia afaka mandaly ianareo Apokalipsy 13 volongatra amin'ny 10, fahefana nampiasain'ilay dragona io teo amin'ny tantarany zao tontolo zao, nanomboka tamin'ny taonjato fahatelo sy fahefatra tany hoany, 3e, 4e siècle. Dia mitohy lava be ny fahefana nananany zany bibidia voalohany zany, tsy valapatra amin'izany isika. Ilay bibidia faharoa ao amin'ny Apokalipsy 13 ihany dia bibidia voalaza hoe niakatra avy amin'ny tany. Ndray niakatra avy amin'ny ranomasina, ndray niakatra avy amin'ny tany. Eto amin'ny planeta tany
izany rehetrarehetra izany miakatra avy amin'ny tany ilay bibidia faharoa apokalipsy 3:10 fa 2:10 ka 12:10 matanjaka be io bibidia faharoa eo fahefana ara-politika koa izy io a matanjaka be eto an-tany ampiasain'ilay dragona ny tsara homariana dia zao ilay bibidia voalohany sy ilay bibidia faharoa dia voalazan'ny faminaniana fa hifanolo tanana hiara-miasa izy manana stratégie na paikady ilay dragona satria ilay dragona anao andamosina izy ireo ny tanjony nefa dia tsotra ihany anapotika ny zanak'olombelona ampandamoka ny plan'Andriamanitra anohitra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra izy ireo na hovainy ny tenin'Andriamanitra na hodiany tsy fantatra avy hatrany mihitsy ary dia toeriny izany zay ary ny fampitinana ny apokalipsy 12 sy 13 fa dia hiditra eo amin'ny apokalipsy 4:10 tsika zao zay zany le hoe zao zany vao hoe hiditra amin'ny tena votoatin'ny fiarahantsika eto androany isika apokalipsy 4:10 12 sy 13 dia mangotraka ny ady ataon'ny satana amin'ny Kristy ataon'ny satana amin'ny fiangonany tsy mbola tapitra io ady io ao amin'ny 4:10 fa tarihina kosa ny sain'ny mpamaky hitodika any an-danitra dia zay no hitatsika eo amin'ny 4:10 voalohany hoe ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra ziona ary nisy 424 sy rahetsy nomba azy samy manana ny anarany sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny andriny ny zanak'ondry moa araka ny voalaza ao amin'ny baiboly dia iza Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao tsangana teo an-tendrombohitra izy dia misy 144 000 zay ngamba naingana koa momba azy fahitana zay mampiseho ny plan'Andriamanitra io na mangotraka aza ny ady dia mazava ny fanantenana ho an'ireo zay matoky an'Andriamanitra sy ny zanany ka dia any an-tendrombohitra ziona any an-danitra ny fahitana ahitana azy ireo mihirahira mpandresena izy ireo araka ny hita eo amin'ny 2 sy 3 eo zao ry havana nytiko zay namareo tsy azo raisina rabaky teny io isa io satria 144 000 fotsiny ve no voavonjy tsy ho raharaha sady mampalahelo kanefa tsy azo raisina rabaky teny io satria raha raisina rabaky teny ny 144 000 araka ny hita ao amin'ny apokalipsy 7:7 fa 4 ka hatramin'ny 9 dia zao 12 000 avy amin'ireo foko 12 ny Israely zany hoe 144 000 zany raha raisina rabaky teny dia ina daholo jiosy tsisy malagasy zany raha raisina rabaky teny io tsisy frantsay tsisy portugais tsisy amerikana raha raisina rabaky teny fa jiosy ihany tsy raisintsika rabaky teny zany izy io fa zao kosa apokalipsy dia feno tandindona na symbole ka ny isa 12 dia isa symbolika ao amin'ny baiboly ara-tandindona inona ny tsaroanareo avy hatrany amin'ny isa 12 ny foko 12 ny Israely dia inona koa ny mpianatra 12 io isa 12 zany dia mampiseho ny olona zay antsoin'Andriamanitra ny apôstôly 12 dia nahoana natsoin'Andriamanitra anaraka azy dia ireo no nitory ny afatra zay nasain'ny Kristy dia ny 12x12 manome firy 144 dia hita zany fa tsy raisina rabaky teny heureusement ny 144 000 fa isa ara-tandindona fotsiny io ilazana ny olona voavonjy tsy tapitapitra zay anefa rehefa naseho zany fahitana momba ny 144 000 zany dia zao nisy anjely telo no rimorimo mizotra hoe ty ambonin'ny tany naseho an'ny apôstôly Jona zay nanoratra ny bokyny apokalipsy zany hoe miveriny ety an-tany zany zao ny fijery ary ilay fahitana teo aloha momba ny 144 000 dia fanehoana mialoha fotsiny zay mbola ho avy any aoriana
zay ataon'andriamanitra am'ireo olombojena fa ny tantara ety an-tany a mbola mitoy ihany. Anjely no hita hoe mirimorimo mizotra makety ambonin'ny tany. Ina dika ny teny hoe anjely na angelos amin'ny teny grika, mpitondra afatra, iraka mitondra afatra. Ary hita ao amin'ny apokalipsy toko fa 4:10, 4:10 zay hitantsika eo amin'ny écran, fa ireo anjely telo ireo a dia mitondra afatra mialoha ny fiverenan'i Jesosy ety an-tany. Io fiverenan'i Jesosy ety an-tany mantsy dia zavatra nolazainy izy io, ary hita ombienombeno eo amin'ny baiboly. Ka mialoha ny fahatongavan'i Jesosy ety an-tany a, fiverenana zany fa tsy ilay fahatongavany voalohany, ireo afatry ny anjely telo ireo. Dia zao ary ny voasoratra eto hoe hitako arindro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, zay ny satroka inona? Satro-boninahitra volamena sady ny tana fijinjana maranitra teny an-tanany. Teny manambara, mbola misy tokosandina alohany io, teny manambara mialoha ny fiavian'i Jesosy io apokalipsy toko 4:10, 4:10 azafady fa tsy voasoratra eo la izy a. Le afatra zany a, ny anjely telo dia toriana alohan'ny iverenan'i Jesosy. Dia andao ary a hojerentsika amin'izay le afatry ny anjely voalohany. Dia io hitantsika eo amin'ny écran io, hitako fa nisy anjely iray koa nandidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'iza? Amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa ahoana? Tonga ny fitsarana ary miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mitondra afatra zany ty anjely voalohany ity. Ny apokalipsy moa dia voalaza teo fa tandindona tsy anjely arabaky teny zany io a, anjely anankiray avy an-danitra arabaky teny, fa tandindona irak'Andriamanitra mitondra afatra, zany hoe anjely zany, irak'Andriamanitra mitondra afatra. Voalaza fa manidina eo afovoan'ny lanitra izy. Ny dikan'izany dia ahoana? Mazava be, hitan'ny olona rehetra eo, hita maso eo, mahita ity mpitondra afatra ity avokoa ny mponina rehetra ety ambonin'ny tany. Ilay afatra torian'ilay anjely zany dia mission mondiale, zany hoe ny asan'ilay anjely dia mission mondiale, ary ny afatra dia hoe ho an'ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany, fa tsy ohatra hoe any Madagasikara fotsiny, na hoe any États-Unis fotsiny, na any Chine fotsiny, fa afatra maneran-tany ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany izy ity. Zay le voalaza hoe amin'izay monina ambonin'ny tany, fokom-pirenena samy hafa fiteny sy olona rehetra. Tokony andre avokoa ny olona rehetra, tokony andre ny tiafatra ity. Ary isika zany androany dia andre, satria ny plan'Andriamanitra dia andre tiafatra ity ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Anisan'izany a isika ato amin'ny Île-de-France sy izay miaino manaraka amin'ny alalan'ny internet, tokony andre tiafatra ity mponina rehetra eto ambonin'ny tany, na ny any amin'ny hémisphère nord zany, na ny any amin'ny hémisphère sud, ny continente 10 tokony andre ny mantra sy ny mpanan-karena, ny fotsy, ny mainty, ny mavo, ny mena, ny européana, ny amerikana, ny aziatika, ny arabo, ny musulman, ny hindou, ny bouddhiste, ny jios, ny athée, tsy misy anafa fa tokony andre daholo. Azo zany tiako lazaina amintsika hoe isika zany zay mandre ny tiafatra ity dia manadidy ilaza amin'izay mbola tsy nandre, satria hafa-pamonjena izy ity ry havana. Tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Azay voasoratra amin'ny Petera 2:7 2:7 hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia ny isy ho very. Amen. Andriamanitra fitiavana izy, tsy tia ny isy ho very, fa mba ho tonga amin'inona? Fibebahana, zany hoe miala amin'ny ratsy,
mbola hitantsika eny eo ihany a ny amin'izany inona ary zany afa-pamonjeny zany e voalaza eo amin'ilay apokalypsy toko fa 4 teo fa hoe io anjely io a dia nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany filazantsara mandrakizay avy amin'ny teny grika hoe evangeliona io nadika amin'ny teny gasy hoe filazantsara io amin'ny dika teny io ambonina moa dia nataony hoe vaovao mahafaly ary zay tokoa no hevitry ny hoe filazantsara vaovao mahafaly nadika avy amin'ilay hoe evangeliona fa raha jerena ny grec classique ny hevitry le hoe evangeliona dia zao vaovao manambara fandresena zany ny evangeliona resy ny fahavalo maty ny fahavalo nandositra ny fahavalo zany ny evangeliona ao amin'ny grec classique ary ny evangeliona koa tateoriana dia vaovao mahafaly avy amin'ny rehefa tonga ny empereur romane nandresy tonga hanavitra firenena iray ny empereur romane dia hitondra ilay hoe pax romana efa nisy nainao zany hoe pax romana zany ve nareo amin'ny teny frantsay dia hoe paix romaine la paix romaine amin'ny teny gasy izy dia nadikako hoe roma miadampinaritra vaovao mahafaly ny evangeliona dia rehefa tonga ny emperora ilaza fa resy ny fahavalo nahazo ny fandresena isika avitra ianareo ny afatry anjely voalohany zany ry havana dia zao vaovao mahafaly izy io ary afatra mitondra fanantenana dia tsorona avetrany eto fa manambara ity anjely ity sy ireo anjely roa hafa manaraka fa ifarana ny ady ifarana ny loza amina tambo netiniza netin'ilay dragona zany ny mahavaovao mahafaly azy ary ahoana ilay hoe filazantsara mandrakizay hitantsika hoe mandrakizay mantsy ilay izy ary rehefa jerena ny ao amin'ny baiboly eto ihany no misy zany filazana hoe filazantsara mandrakizay zany any akafa dia hoe filazantsara fa eto ihany no ahitana an'ilay hoe filazantsara mandrakizay ny hevitry ny teny hoe mandrakizay dia telo farafakeliny tsy miovaova izy io ekena sa tsy ekena zany ny atao hoe mandrakizay ny atao hoe mandrakizay dia tokana fa tsy maro isafidianana tokana ny filazantsara amin'ny tena ny olombelona mpanota ry havana ary mbola hitoetra io filazantsara io raha mbola misy olona iray tokony hovonjena zany ny filazantsara mandrakizay ary ny dikany fahatelo le mandrakizay dia zao ity filazantsara mandrakizay ity dia avy amin'ilay andriamanitra mandrakizay an'andriamanitra io afatra io ry havana tsy afatry ny adventiste io na afatry n'ilay pasteur anankiray io na afatry iza na afatry iza fa satria filazantsara mandrakizay dia an'andriamanitra izy io amen an'andriamanitra io afatra io izy no tompo marika tiako ary amin'ity folakandro ity raha manohy zao fandaliana zao isika hoe inona ary no ambaran'ny baiboly momba ity hoe filazantsara an'andriamanitra zay filazantsara mandrakizay izy ity ny toko voalohany dia efa hitantsika teo manao ny andavakely anao alain satria niverina genesis toko fatelo andiva 10 zao no io zany no filazana voalohany ny amin'ity vaovao mahafaly ity efa hitantsika teo io ino no ambarany vaivolo io teny io ho torotoroany lay taranaky ny vehivaviny ny lohan'izy ny lohan'ilay mena rana ary milazako io fa ho torotoroany lay mena rana ny ombelahy tongotry lay taranaky ny vehivavy milaza melo ny azo fijaliany jesosy io hoe ilay mena rana sy ny taranany anoritoro ny ombelahy tongo talon dikan'izany ombelahy tongotry zany tsisy diran'ny omby amin'izany talon zany anoritoro ny talon ny taranaky ny vehivavy zany hoe jesosy kristy ilay mena rana io zany filazantsara voalohany ny atefa tamin'ilay mena rana io teny io notoriana sahady tao amin'ny sahedena raha voalavo ny taranak'olombelona io vaovao mahafaly io dia nilazaina sahady fa ho resy
ilay mena rana le taranaky ny vehivavy de efa hitantsika teo ndray fa mbola jenyndreo mandeha Galatia toko faefatra taranaky ny vehivavy de iza Jesosy Kristy ny ran'Andriamanitra ny zanany lay nateraky ny vehivavy taranaky ny vehivavy io zany le filazantsara mandrakizay io a de hita eto hoe ny ran'Andriamanitra ny zanany de misy teny a faran'izay ain'ny kristianina indrindra ao amin'ny baiboly angamba de Jona toko 7:5 aona ny voalaza eo fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very iza zay rehetra mino azy fa anana inona re fiainana mandrakizay zany ny atao hoe filazantsara zany vaovao mafaly satria nomen'Andriamanitra ny zanany lahy tokana fanomezana zany ny famonjena nomeny ny zanany lahy tokana amin'ny teny frantsay de hoe grâce ny famonjena ary zany ange no hita ombenombena ao amin'ny baiboly hoe fanomezany ity famonjena ity Romana toko 1:13 fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay no inona fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'iza ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika amin'ny teny frantsay a ila hoe fanomezam-pahasoavana de hoe le don gratuit efa don de mbola inona ihany gratuit donc de efa gratuit fa mbola ampiana hoe don gratuit fa inona zany ny tiana ho tsipihana hoe ty famonjena ty de tena inona cadeau fanomezana avy amin'Andriamanitra Romana ny fantena mantsy de zao andeha ingakainga antsika hoe ahoana ary ny fomba andraisana nyty cadeau ty rehefa mifanome cadeau moa ndraindray le ny sasany de tonga le anniversaire de bon anniversaire de atolotra le izy atao ohatran'izao asana ohatr'izany fanomezany vadinareo cadeau anareo ataony aty le izy de bon anniversaire ahoana ny fomba andraisana nyty fanomezana ity Efesiana toko 2:9 Efesiana toko 2:9 zao ary ny voasoratra fahasoavana mbola miverina ihany a no namonjena anareo ahoana amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra efa hitantsika teo le Romains 6:23 fa hoe fanomezam-pahasoavana izy io de eto amin'ny Efesiana toko 2 de hoe fahasoavana amonjenareo amin'ny finoana ao amin'ny Jona toko 7:5 asa raha hiteo avy hatrany izy aloha Jona toko 7:5 de mbola hitantsika hoe toy izao ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao de ahoana nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very iza zay rehetra mino mivery reto indray zany le hoe mino a finoana de hoe mino indray andro a voagadra Paul sy Silasy tory ny filazantsara izy de nygadraina fa tsy tian'ny olona samborina atao an-trano maiza tamin'ny 12 alina de nihira ohatran'ny chorale teo zany Paul sy Silasy duo taitra ny tao an-trano maizina ny vady olo ny fatoran'ny gadra rehetrarehetra tao a Philippe ny anaran'ilay toerana taitra le mpiandry gadra garde pénitentiaire de fa misy inona de lasa izy nakalefina de everiny fanandositra daholo ny gadra de saika anina izy be de be nge ny polisy mamono tena koa am'izao fotoana garde pénitentiaire ty koa saika hamono tena ajanony aza mamono tena anao fa reto daholo zay ozy izy Paul tam'izay fotoana zay natahotra izy ary zao mifantahina petrany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:10 sy faraky amin'ny 30 inona no atoko izy izy mba ho vonjena zay napetraky ilay garde pénitentiaire tamin'ny Paul sy Silasy de zao valiteny nomeny Paul sy Silasy minoa anizy an Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankonarao valiteny manao anare zany dravana mazava ary ndao raisinao atsika ity valiteny ity ty afatra ity hoe planin'Andriamanitra ve ianao rery ny tiany ho vonjena inona vakinareo eo iza ny tian'Andriamanitra ho vonjena ianao sy ny ankonanao tsangano tana zay niaraka tamin'ny ankonany amin'ity fotoana ity hoe tsangano tana zay miaraka amin'ny ankonany reny be debe satria tian'Andriamanitra ho vonjena ianao sy ny ankonanao kanefa mifipetra de zao hoe minoa any
jesosy tompo zao raha ry havana ny toy'ny fanazavana intina marina moe no nitranga teo amin'ny azy fijaliana rehefa maty teo jesosy sa ohatra ny olon-dratsy rehetra nombona tamin'ny azy fijaliana fotsiny kisendrasendra izy inona marina no nitranga teo amin'ny azy fijaliana teo ny valiny de eo amin'ny korintiana faharoa toko fadimy andininy faraky ambyroapolo zao ny voasoratra hoe zay tsy nahalala ota de efa nataony ota aninona amonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika ngataka anareo tsy anadino an'ity teny ity intsony mandrak'izay fa ao anatin'le hoe vaovao mahafaly io zany hoe teo amin'io azo fijaliana io zany no nitondran'ny Kristy ny fahotantsika azay hoe natao ota izy voaheloka izy no ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana teo koa no nomenantsika izay mino ny fahamarinany zay no ambara eo ho tonga fahamarinany ao aminy kosa isika teo amin'ny azo fijaliana io zany zay mino nampanota zaho satria efa nentin'i Kristy ny fahotako rehetra sy ny fahotanao sy ny fahotany zao tontolo zao hotakalo zay dia omeny zay rehetra manaiky kosa ny fahamarinan'Andriamanitra ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika so zany zavatra hitranga rehefa tsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika ry havana lay famonjena dia efa vita tsy hoe za ndray no mbola anoy an'le famonjena efa vita le famonjena aizy izy teo ny anjaratsika ho iaho dia ny manaiky amin'ny alalan'ny finoana ny andray io fanomezam-pahasoavan'ny famonjena itsy ary zao zany ry havana no teny ataotsika amin'Andriamanitra sy Jesosy zanany rehefa andray zany famonjena zany tsika mbola mitoy ny vaovao mahafaly zao no lazaintsika amin'Andriamanitra tompo tsapako ny fitiavanao mazava amiko ny sorona nataonao ahy teo Kalvari koa de manatona anao aho andray ny famonjenao indro entiko eo aminao ny fahotako sy ny fahalemeko rehetra ary araky ny filazantsara zay reko androany avy amin'ny teninao dia nentinao teo amin'ny azo fijaliana ireo fahotako ireo ary mazava amiko fa rehefa nentinao Jesosy eo ireo fahotako ireo dia soloinao ny fahamarinanao zany Jesosy eo ekeko amin'ny foko rehetra io fanomezam-pahasoavana io raisiko an'io io famonjena io zany tokony ho lazaintsika amin'i Jesosy raha tiatsika ny andray ny famonjena zao voasoratra ry havana amin'ny obolona toko fahatelo amby roapolo andininy fahenina amby roapolo anaka atolory any fonao ary eo ka ny masonao ho faly hijery ny lalako Andriamanitra no miteny amintsika hoe anaka atolory any iny ny fonao ny safidinao ny mombanao rehetra atolory ahy amin'ity andro andrio ity ry havana dia tonga eto la selle Saint-Cloud ny tompo hitondra ny filazantsara mandrakizay azao voasoratra io toko sy andininy farany hojerentsika androany Apokalipsy toko fahatelo andininy fahasivy amby folo sy faharoapolo izay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa de mahazo toy ianao ka mibeba de noho ity indro efa mitsangana eo ambaravaranao ka maninona mandondona raha misy miain'ny feoko ka mamony varavarany dia hiditra ao aminy aho ary hiara misakafo aminy ary izy ampiko le miara misakafo mbola tandindona ihany io ilazana ny fifaliana ananan Jesosy rehefa manaiky ny famonjena isika ary koa ny fifalitsika rehefa tena raisitsika izany famonjen'Andriamanitra izany zay ary
ny tanjona kendren'Andriamanitra dia ny amonjy anao. Ka na vazaha ianao na malagasy, ninona fehevinao, tokana ny fikasan'Andriamanitra amonjy anao. Raha ekenao io fanomezana lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao io, dia mazava ny tenin'ny fikasana ao amin'ny Jaona 7:20 fa ito zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy hoveza rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Zay mahatonga l'izy hoe afatra miatra amanaina. Anao ary ny safidy. Anao ny safidy. Ry havana, ny ady efa 40 taona lasa zay no nandraisako azy. Fa amin'ity arivo ity, tiako milaza aminareo fa mbola tiako havaozina. Amen. Mbola tiako havaozina le fanekeko handray ny famonjena avy amin'ny Kristy. Handray azy ho tompoko sy mpamonjiko. Iza amintsika eto ary ry havana. Iza amintsika eto no maniry handray ny fanomezam-pahasoavan'ny famonjena. Andre hira malefaka isika. Fa aoka ho tsapanareo fa Andriamanitra no miantso anareo ho amin'ny famonjena amin'ity takariva ity. Natolotr'Andriamanitra ny zanany lahy tokana. Zany hoe zay sarobidy indrindra mba hanananao ny famonjena. Ary zany famonjena zany dia hitantsika teo fa maimaim-pona. Zany famonjena zany dia atolotr'Andriamanitra maimaim-pona. Mangataka ho an'ireo rehetra zay maniry ny andray zany famonjena zany eo amin'ny toerana misy azy eo ihany mba hanangatanana. Zay maniry handray izany famonjena zany. Ary zay maniry hanavao ny fanoloran-tenany handray zany famonjena izany, dia kokoa izy hanangana ny tanany aza mbola ampidinina. Ny fikasan'Andriamanitra, ny tanjona kendren'Andriamanitra araka ny hitantsika eto dia inona ry havana? Hamonjy anao. Zany hoe hanome anao ny fiainana mandrakizay. Resaka fiainana mandrakizay izy ity. Raha tena fikasanareo tokoa no handray zany famonjena zany na hanavao ny fanoloran-tenanareo handray ilay famonjena, dia mangataka anareo mba hitsangana satria hivavaka isika. Zava-dehibe ny nataon'Andriamanitra ho antsika ry havana, satria dia ny zanany lahy tokana no nomeny mba tsy hovery iza zay rehetra mino. Isika rehetra zany, isika zay mitsangana eto mahita daholo ve nareo? Isika zay mitsangana rehetra rehetra dia maneho ny finoantsika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mba tsy hovery zay rehetra mino fa ahoana? Ina vakinareo? Hanana fiainana mandrakizay. Ry havana, fiainana mandrakizay dia tsy hoe tonga ty andafy dia lasa sambatra. Zay ve ny tena fahasambarana? Tsara le tonga ty andafy, zany nandehanako aty fa inona moa ny andehanako aty raha ohatra tsisy ilako azy ny fiainana ty? Fa mbola misy ambony lavitra dia ity fiainana mandrakizay zay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany. Ry havana, safidy tsara zay ataontsika eto izao, ary mandritra ny intelo zay mbola iarahantsika eto dia mbola ho alalintsika. Satria mantsy ny famonjena io dia zao safidy izy io, tsy manery antsika Andriamanitra. Safidy raisitsika isan'andro io, raha mpitso sy amin'ny herin'ny androany sy amin'ny herin'ny rapitso, dia ho jerentsika akaiky mihitsy hoe inona ary no ataoko hoe? Ahoana ny fiainako? Inona no andrasan'Andriamanitra amiko? Inona no andrasan'Andriamanitra amin'ny ankohonako mba ho tanteraka io fikasan'Andriamanitra io dia ny hamonjy anao, hamonjy ny ankohonanao, hamonjy atsika rehetra, hanomezany atsika ny inona re? Fiainana mandrakizay.
mivavaka ary isika ankehitriny. Andriamanitra endre ny fitiavanao fa tsy tianao hisy ho very izahay reto, mbola manao ny asa ratsiny ilay menarana kanefa efa fahavalo resy izy, resy ho an'izay miandany aminao. Indreto izay Andriamanitra hiandany aminao izahay, hiaraka aminao izahay, ho tantananao ny fiainanay, ho arovanao izahay, ho arovanao ny ankonanay. Raiso izao fanekena izao, raiso ny tananay Andriamanitra, atolotray koa ny fonay. Ary misaotra anao izahay satria ankehitriny zany dia mazava aminay fa efa eo ampelatananao ny fiainanay, eo ampelatananao ny hoavinay mandrakizay. Misaotra Andriamanitra, endre zany akantony filazantsara mandrakizay zay tianay ho raisina androany amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Senang, ilay panjakana, mavitsena avy ao anaty raona, eno, manakoakoa, ilaza ny fiavin'ilay nyanjasana. Nitani vau vawiri, nudze
ny fiavin'ilay nandrasana. Ny tany vaovao iry no jereo fa efa mpidiny honenanao ka ny ranomasonao tsy misy tson'izany fa afaky anao ny gadranao tapao. Tsena ilay fanjakanao. Ny fifalinio menyanao. Filamatra roa sosona ho an'ny mpandresy. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra ary makasitraka indrindra ny amin'izany afatra manezinezina miahatra manaina tokoa. Misaotra Andriamanitro ny amin'ny famonjena izay atolotra ao anay maimaim-poana ary raisinay amin'ny finoana izany. Eny tompo malalo raha misy aminay no efa nanaiky nandray izany famonjena izany dia ianao hitay manokana. Ary ireo izay mbola misalasala dia fanay masino ianao koa mbola hiaraka amin'izy ireo, andresy lahatra an'izy ireo, ampiseho azy ny tanam-pitiavanao fa tena tianay ianao. Dia misaotra raha eo nanomezanao ny zanaka ao lahatokana. Misaotra Jesosy eo nanoloranao ny ainao. Misaotra fanay masino tonga tetỳ an-tany anokatra masom-panahinay atsapa lalina hitan'izany famonjena lehibe izany. Amen. Misy diakonareo ve afaka mamoaka azafady?